Faly miarabanao namana-pitarika eo akatoko ny fankalazana ny fahatsiarovana ny nahaterahan'i Jesosy mpamonjy isika namako mpitarika dia andeha hamaky ao amin'ny lioka toko faharoa manomboka eo amin'ny andininy fahaefatra, lioka toko faharoa manomboka amin'ny andininy fahaefatra, manao hoe ary Josefa koa niakatra avy tany Galili dia avy tao tanàna Nazareta ka ny Jodia ao tanànan'i Davida izay atao hoe Betlehema, satria avy amin'ny taranaka Davida sy ny mpianakaviny izy, mba hosoratana izy sy mary fofombadana izay efa bevoka ary raha nitoetra teo izy dia tonga ny andro hahavelomany ary niteraka ny lamatoany izy dia nodidin'ny lambanjaza ka nampandriny teo am-pihinanam-bilona fa tsy nisy ny toerany tao an-tranom-bahiny. Ry namako mpitarika, io teny farany io hoe tsy nisy ny toerany tao an-tranom-bahiny, tsisy ny toerany Jesosy tao an-tranom-bahiny, mba tiako ifampizarana fohy aminao androany. Satria zavatra iainantsika na dia amin'izao andro ankehitriny izao aza dia mankalaza ny krismasy ny akamaroan'ny olona eto ambonin'ny tany, saingy izao tsy misy toerana ho an'i Jesosy ao anatin'izany fankalazana zany. Ny antony raha ny teto amin'ity tantara voalaza eto amin'ny baiboly ity dia satria niroatra nandeha namonjy ny tanindrazany avokoa ny olona no nididy izay navoaka ny fitondram-panjakana hoe tsy maintsy misoratra ny olona dia lasa niroatra nidina tany amin'ny toerana izay nahaterahany avokoa ny olona, dia tahaka izany niroatra nakany Betlehema ny olona, saingy i Josefa sy Maria tsy dia tena afaka nandeha mafy satria araka ny voalaza eto dia efa bevoka, efa akaiky hiteraka, dia teny niresaresa teny zareo hany ka rehefa tonga tao Betlehema izy indrisy feno avokoa ireo trano fandraisam-bahiny. Ry namako, izany ny zavatra hitantsika koa ankehitriny amin'ny fankalazana ny fotoanan'ny krismasy tahaka izao, mihazakazaka, efa be dia be ny mihazakazaka, mandeha manomana, mividy akanjo, mividy sakafo, manomana fety isan-karazany hany ka tsy misy itoeran'i Jesosy ao anatin'izany fankalazana izany. Fa ny anankiray amin'izay manaitra amin'ity teny ity eto ry namako mpitarika, eny mety hoe feno ireo trano fandraisam-bahiny, fa i Josefa anie ka avy any Betlehema araka ny voasoratra eto, any ny mpianakaviny rainy, izany hoe azo antoka fa manana havana, manana namana, manana olona izay atsotsika hoe mpifankahazatra aminy ao amin'io tanànany Betlehema io Josefa, kanefa tsy nisy tamin'izy ireo nety na ndray an Josefa sy Maria mba nanome toerana nahafahan'izy ireo niteraka ny zanany noho ny henatra angamba indrindra satria ity vehivavy dia bevoka tsy nanambady ary henatra ho an'izy ireo zany hany ka na dia ireo izay mifankahazatra aminy aza dia tsy nanome toerana ahafahan'izy ireo miteraka. Ry namako mpitarika, mino aho fa isika izay mpitarika, ny antony izay mahatonga an Jesosy tsy ho ivo ny fankalazantsika ny krismasy dia tsy dia tahaka ny hafa loatra hoe fanomanany, sakafo, hoe fitafiany sy ireo fombafomba hafa amin'izao tontolo izao, fa mazana ho antsika mpitarika dia ilay fifankahazarana amin'ny fitariana, ilay fifankahazarana amin'ny fitariana mihitsy no tsy mamela antsika hanana fotoana ahafahana mifantoka amin'i Jesosy Kristy. Ina moa no tiako lazaina amin'izany hoe fifankahazarana amin'ny fitarena amin'ny fotoana farafaran'ny taona tahaka izao, ny ankamaroantsika namana mpitarika dia mbola mieritreritra fantatra amin'ny sainany amin'ny tatitry ny asa nandritra ny taona, ny tatitra raboly, ny tetikasa amin'ny taona ho avy, ny teti-bola amin'ny taona ho avy, ny tetikady samihafa ho ampiasainy, ireny no mameno ny fosiny saintsika amin'izao famaranana ny taona izao, ka tsy afaka tena mampifantoka ny fosiny saintsika amin'ny fankalazana an'i Jesosy Kristy isika noho ny amin'izao fahatserovana ny fiaviany izao. Koa mivavaka ry namanako mpitarika, mba tena ahatonga anao hifantoka amin'i Jesosy Kristy, hanana fotoana hifatohana amin'i Jesosy Kristy amin'izao faraparan'ny taona izao, amin'izao fankalazana ny krismasy izao, mba hanana fotoana ianao hifatohana amin'i Jesosy Kristy, ary tsy izay ihany fa indrindra koa hanana fahendrena sy fahasahiana hampifatoka ny hafa amin'i Jesosy Kristy ao anatin'izao fankalazana ny krismasy izao. Mivavaka mba hanana an'izany fahasahiana sy fahendrena izany ianao, hampifatoka ny ankonanao amin'i Jesosy Kristy, hampifatoka ireo olona tarianao amin'i Jesosy Kristy, hampifatoka ireo mpiarabelona sy namanao amin'i Jesosy Kristy, ka mba ho tanteraka tokoa ny hoe fifaliana lehibe ho anao, fifaliana lehibe ho an'ny ankonanao, fifaliana lehibe ho an'ireo olona tarianao satria tonga ny makasitraka anao nanaraka niny fandaharana teo iny. Raha nahaliananao sy nahasoanao zany dia tiavo arao ary aparitao amin'ny hafa. Misy fanontaniana na te hahazo fanofanana manokana ianao
aza misalasala mifandray aminay. Mbola betsaka ireo andiam-pandaharana hafa ho atolotra anao etiko dia mandra-piaona sy mandra-piresaka indray ary eo.